raha tsy tiana hisy scandale ny zavatra ohatr'ireny dia conviena tamina organe indépendant ohatra hoe ny Samifina, ny Bianco, ny DGRI, ny direction générale ny agence de recouvrement des affaires illicites zany, na koa nankinina tamin'ny cour suprême na ny procureur teto Madagasikara satria raha ny hevitro zany dia tokony hoe fitsarana aloha no nandray an'ilay dossier. Azonao le izy raisina le volamena dia ngazana tamin'ny toerana azo antoka dia natao amin'izay ny fanadadiana izy milaza tompony io dia manino io natao trafika fa tsy nandoavana hetra dia eo zany ahafahana démanteler les réseaux fa raha ohatra zany tonga amin'ny fanjakana dia miditra amin'le affaire dia lasa couvre daholo le zavatra rehetrarehetra ilaitsika mpamata-baovao nareo mpanao gazety izay ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana. Zany hoe tiako tenena zany hoe ny zava-dehibe zany raha ny tena marina dia tokony tsy natao scandale be aloha iny zavatra iny fa navoaka aloha hoe atao aloha izay nodin'ilay izy taty amin'ny firenena ka ny ohatrany hoe ny Comoriana ngeny tsy ramezany azy atsika tsy matoko fotsiny zao izy hoe anjavona fotsiny le volamena nefa ao zany misy fatiantoka ho andry zareo koa le izy dia fatiantoka ho an'le firenena tena tompony le vahoaka ny tiako resany izy zany eto zany amin'ny resaka firenena tsy le hoe nation en tant que état fa le nation en tant que vahoaka satria ahoana moa izy ianao matetika ny vahoaka satria tsy nandoa hetra tao amin'ny tany ny volamena iny vao mivoaka